Tompoklasy tompoko vavy ankafaliana no erahana aminao amin'ity takariva ity ampitiavana ihany koa no anolorana ny arahaba ary anasananao ny anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tsy ampiandranao hely izay fa iroso avy hatrany ao anatin'ireo vaovao itsika dia ny tany amin'ny commune Bongatsara izay no anokafantsika ny fampahalalam-baovao satria dia tsy ankasitrahan'ireo mponina any amin'izany tanàna ny Bongatsara izany tetikasa fananganana ilay toby vaovao fitahirizan-tsolika ao amin'ity tanàna ity tsy hamidy ny tanin-drazanay io no teny amin'ireo sorabaventy izay nolanjain'ireto mponina nanao fihetsiketsehana maro izy ireo noho ny fampitaona nanao hetsika fanoerana. Nanao fitokonana ireo mponina Bongatsara mahalona ny tetikasa fananganana ilay toby vaovao fitahirizan-tsolika an-toerana izay atsangana amina velaran-tany manodidina ny 20 hektara ireo. Nidina an-dalamby izy ireo nanao fihetsiketsehana teo alohan'ny commune na apiraty sorabaventy nanambara ny fitakiana izy ireo dia ny fandavan'ny fananganany orinasa tsy miakina io toby-tsolika io sy ny fanamafisana fa tsy hamidy ny tanin-drazany. Ao ny efa nolovaina tamin'ny ray aman-dreny lehibe, ao koa ny tany izay efa nananganany mpandra raha tsy miakina ny tetikasany. Fetraika moa zany tompoko dia tany anaovana imba trano io ny taninay nefa dia gako zay hoe lasa lojistika tampoka hoe tsy nisy resaka tsy nisy inona tsy manao hetsika politika zay moa tsy miditra resaka politika fa ny taninay zany narovanay dia ny tontolo iainana ny rovanay satria hoe akoranafy dia mety hanimba zavatra maro eto amin'ny taninay raha araka ny zavatra nazavainy metra taminay. Ny tranony anay tsy tafiditra fa ny tany ny tena tafiditra fa ny antony ny tena anisan'ny zavatra toerinay koa dia ny hoe fangalana ankiriny an'izay zavatra ny taninay izay satria tsy mbola nisy fampirarahana mihitsy tao anatin'izay fisian'ny tany logistique pétrolier eto tsy mampaninona anay mihitsy zay raha anao trano izy na anao cité ho an'ny mpiasa izy tsy mampaninona anay zay fa le hoe izy société privée maka tanin'olona privé tena tsy mety aminay mihitsy zany le akany an'izay. Nisy ny endrika fanambakana vahoaka sy fisolokiana ao anatin'ny famarotana ny tany ananganana ty toby fitahirizan-tsolika etsy amin'ny commune Bongatsara ity hoy ny mpisolo vava ny maître Razafin-Jatovo Willy. Raha isika aloha zany fa voazana ho an'ilay olona manana tany zay namidy madamela satria mandresaka ihany zay tamin'ny olona sasasasany tao amin'ny logistique pétrolière fa hoe efa lasa daholo ny vidiny tany nomena madame le maire. Anareo fanazavavy anotany hoa zay zany vola izany hoe inareo manko efa lazainy fa tamin'ny fotoana andro satria misy mpanentana zay ndresaka tamiko fa hoe nasaina nokatra côte BOA ononareo satria ofenona vola côtenareo BOA efa velively izy tsy mbola vety. Etsy an-dany zany laza fa tsy mbola nandray vola natambiny ireo mponina ao Bongatsara vaolana narosan'ireo mpisolo vavan'izy ireo ny firisonan'ny tatabatra boribory eo amin'ny logistique pétrolière ny be an-tanàna ary ny tompotany ahafahana mitady vaolana. Ny marian'ireo mpanao fihetsiketsehana fa tsy nisy be ny tanàna hafa teo aloha nanapaka ny fivarotana ny tany satria efa intelo ny tatana tao an-toerana ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao.